Makasika izay fanapahan-kevitra niraisin'ny fitondram-panjakana izay maro ny mpiantsehatra eto Madagasikara no maneho ny fomba fijeriny ato anatin'ity sary manaraka ity ary no anarantsika ny hevitra izy ireo. Ny fandraisana fanapahan-kevitra nataon'ny filoha dia hita hoe mety-pidirana tokoa satria raha hitantsika dia ny zavatra fantatra be tsotra be tanindrazan'ny malagasy Madagasikara. Ka rehefa tanindrazan'ny malagasy Madagasikara dia mitodika manokana ho amin'ny fitiavan-tanindrazana sy votokoa amin'ny filoha amin'ny fiheverana manokana ny tokony hikarakarana ary fanomezana gratuit ny fanaovana ny mutation raha ny teny malaza azy ahafahandreo mpandova ny taniny izay alaza ny taniny mamindra an'izany tany izany ho amin'ny anarany fanapahan-kevitra politika tena mendrim-piderana ny angatana dia maromaro ny ohatr'izany misosokevitra angamba ny tena marina dia hoe mila jerena sy alalinina tsara izy io satria ny anivona fiarahamonina any misy trangan-javatra maro be dia ho anaty tsotra fotsiny izy hoe mila dinihana lalina sy fakafakana lalina fanatanterahana azy fa raha azo atao dia ao anatin'ny fotoana foana. Zava-dehibe ny kabarin'ny presidanta io satria mitory an'ilay fahavononana, mitory ny zavatra efa vita nataon'ny fitondram-panjakana ary manesaka ny fahavononana anao bebe kokoa ary misy tonga dia azo tsabain-tanana raha araka tenena teo ilay fananantany iny efa nisy ohatra ny raisinao tsika tao amin'ny firenena ray ao Afrika fa tena mety ilay izy satria ny tany natao ampiasaina ka raha ohatra ka ho apetsaka ao ny taninao tsy ampiasaina dia aleo ho ampiasainy tena mampiasa anazy izany hoe le réalité zany miprimé amin'le titre anao ka hitako hoe zava-dehibe iny satria raha tena ho any amin'ny fahavalosoana marina tsika dia ny tany anisan'ny fitaovana bokomaindrina fa antsika amin'izay mamaloso zay ka tena hitako hoe fanapahan-kevitra feno fahasahina ara-politika sy tena hitondra voka-tsoa amin'ny fampandrosoana izy atao hoe prescription acquisitive zany hoe zany ny kabarendroany dia hita fa miantefa tanteraka amin'ny fiainam-bahoaka indrindra any ambanivohitra izay mpamboly tantsaha zay zany zavatra tsapa dia fahatelo moa zany teboka fahatelo dia ny fanomezana ny mpiasam-panjakana ho 7,65 moa izy teo isanjatony fiakarany karama zay zavatra zay teboka telo zay tsara ho amafisina ary tsara ho lazaina ambara ho rentany ho rendanitra. Samy endrika dia samy ijereo no avy zay ny azo teneny fa manao ohatra moa zany fahitananareo hoe mba miraba ny vahoaka malagasy rehetra tsy fantatro enganeky ity taona 2016 ty enina ambin'ny folo sy roa arivo ty mba hitondra soantsika malagasy rehetra engane mba firenena tandalana engane karana ny lalam-panorenana izy ary tanterana ny zavatra rehetra zay ihany angamba nazo